Amkafalina trandray tompolasy tompoko no isidinan'ny tokantrano amin'izao alahady alina izao atolotra antsika ny arahaba resana mpanazantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany resantsika misimisy amin'ity hariva ity ny tontolon'ny taranja baolina kitra totosa ny izoma alina teo ny antsapaka ho an'ny kanina 7-20 sy 2 ao anaty vondrona bisy miaraka amin'ny Guinée, Burundi, Nigeria no misy ny Barea ny Madagascar fiteny namana zakino amintsika ny vokatra izay antsapaka izay. Notanterahana tany Egypte ny sabotsy alina teo ny atsapaka ahafantarana ireo ekipa iray vondrona amin'ny dingana famaran'ny kanina 7-20 sy 2 taorin'ny atsapaka ary dia afantatra fao amin'ny vondrona be miaraka amin'ny Guinée, Burundi ary Nigeria misy any Barea ny Madagascar. Raha ny fahitana io vondrona misy malagasy io dia azo atao tsara miakatra amin'ny dingana manaraka. Ny andro voalohan'ny fifantsann'ny sambondrona ny 12 Jona dia eo amin'ny Guinée ny Barea. Manarak'izay eo amin'ny andro faharoa ataon'ny 17 Jona dia hikatroka amin'ny Burundi ary farany dia ifandona amin'ny Nigeria eo amin'ny andro faran'ny fifantsanana isambondrona ataon'ny 30 Jona ny ekipa pirenena malagasy. Toy izao ary ny firafitra ireo vondrona enina ahitana ekipa efatra avy. Vondrona A ahitana ny Egypte, RD Congo, Uganda, Zimbabwe. Araka ny voalaza teo amin'ny vondrona B, Nigeria, Guinée, Madagascar ary Burundi. Vondrona C, Sénégal, Algérie, Kenya ary Tanzanie. Ao amin'ny vondrona D, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrika Atsimo, Namibie. Ao amin'ny vondrona E no ahitana ny Tunisie, Mali, Mauritanie ary Angola. Ary farany ao amin'ny vondrona F, Cameroun, Ghana, Benin, Guinée-Bissau. Tsikaritra amin'ireo vondrona ireo fa ny ao amin'ny D no azo lazaina ho groupe de la mort amin'ity dingana fifaran'ny kanina 7-20 sy 2 ity.